arahinao zao fanompoam-pivavahana eto amin'ny Hope-Fi Radio. Mioby ho an' Jehovah ary tany rehetra, manompo an' Jehovah amin'ny fifaliana, makanisa eo anatrehany amin'ny fiobiana. Aoka ho fantatrareo fa Jehovah ny Andriamanitra, izy no nanao antsika ary azy isika dia olony sy ondry fiandriny. Midira eo amin'ny vavahady amin'ny fisaorana ary eo an-kianjany amin'ny fiderana. Misaora azy, mankalazà ny anarany, fa tsara Jehovah, mandrakizay ny famindrapony ary miatra amin'ny taranaka faramandimby ny fahamarinana. Iaraka ivavaka isika. Jehovah Andriamanitra ray masina tsara indrindra izay ny an-danitra. Amin'izao ora sy fotoana izao any amin'ny toerana maro samihafa manerana ny vonin-tany, izay mandrea n'ity onjam-peo ity ary mandray ny hafatra an-kitsipo, dia aoka handray fanatrehana manokana avy aminao, handray fampahirezana manokana avy aminao, handray fanovana manokana avy amin'ny fanahy masina. Ka dia meteza ianao Tompo hiaraka aminay, ambomba anay, indrindra ny mpitondra teny amin'ity ora sy fotoana ity, dia ho tafianao ny herin'ny fanahy masina, ka hiteny amin'ny fahendrena ny fahalalana rehetra avy any ambony, amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Faly miarabantsika tsirairay avy mpiaino ajaina amin'izao andro sabata izao. Ankehitrinsika dia tonga amin'ny fandaharana manokana fanompoam-pivavahana. Faly izahay miaraka aminareo eto, ary ny firariantsonay dia mba ho feno ny fitahian'Andriamanitra ny izao sabata tontolo andro izao, ary mirary anareo tsirairay avy izahay mba hiaraka aminay hatramin'ny farany mandritra ity fandaharana ity. Ho fanomboantsika izao fotoana izao dia andeha hiarahantsika miredona ny hira laharana 720 ao amin'ny firana Adventista avy Rivazantany eo. Hira 720 avy Rivazantany eo.
iraisafeukamira nifanavutandeibe sayamunzena marube evitareka midera sayamunzena marube evitareka midera avirrifiangunano masandaturenife ideranipanavutta natianefitaziza irawampandeanana irasuniziuna irawampandeanana irasuniziuna avirrivuavunzio kamifalia vuku vafaduzayanare iraisafeukamira perau famendika ilainanavutranare perau famendika ilainanavutranare avirriulumberio izay mandreny tenisu wemanatuna iza anio ny tompo mafidi mifitiavany vali mifiderany toina mifitiavany vali mifiderany toina manasantsika andray amin'ny baibolitsika ka nokatra izany ao amin'ny Josoa toko 5:17 Josoa toko 5:17 rehefa hitantsika izany dia hovakiana amin'ny anaran'i Jesosy. Ary noho ny teo akaikin'i Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery, ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisaba ny voatsoka dia teny an-tanany. Ary nanantona azy Josoa ka nanao taminy hoe, namanay va ianao sa namany fahavalonay? Ho tahinana izany teny izany, ahasoantsika. Amen. Manasantsika hanondrika ny lohantsika hiara hivavaka isika. Rainay tsara indrindra izay any an-danitro, sotranao aho no ny famindraponao izay nasarinao ny fiainanay, nanomezana anay izao taona vaovao 2024 izao. Misaotra noho ny zavatra rehetra nataonao anay sy ny mbola ho ataonao anay. Ankehitriny raha eo dia vavaka aminao aho amin'izay rehetra marary. Tompo, aoka ny sandrim-pitiavanao anasitrana azy ireny, hikasika manokana amin'ny faritra rehetra marary ianao ary hanome fanasitrana tanteraka ho azy. Mivavaka ihany koa Tompo ho an'izay azo paoriana, aoka ny ianao anasitrana amin'ny fomaratra rehetra amin'izy ireo ary aoka ho adidinao hatrany izy ireo satria zanakao. Mivavaka ihany koa ho an'ireo rehetra manana olana maro samihafa, aoka ianao Jesosy no tsapan'izy ireo fa vahaolana sarobidy indrindra ary ataovy tsapa amin'ny fahianao dia tsy mandao na mahafoy azy ireo akory. Ankehitriny Tompo dia mivavaka ihany koa ho an'ny mpanomponao izay mitondra ny teninao, aoka ny fanainao masina no ampiteny azy. Maro ireo tiana angatahana Tompo,
Ianao mahalala izay rehetra mahasoa anay, tantera ho aminay izany. Fatonony ny vavaka noho ny amin'ny anaran'i Jesosy, miaraka amin'ny famelana tanteraka ny elokay. Amen. Ho fanomanana ny fosana mampanantsika tsiraray avy alohany andrenesantsika ny teniny izay hoentin'ny pastora Ernesta Andriamparatsoa dia andehantsika hiaraka eno an'ity hiraira ity.
Amin'ity ora sy taona ity dia manolotra voninahitra manokana ho an'Andriamanitra ary deraina ny anarany satria Andriamanitra lehibe sy mahery ny Andriamanitra izay vavantsika ny tahiry aina sy fofinaina. Ity ihany koa no fotoana izay ahafahantsika mitafa ny alalan'ny toroteny sabata zany ka dia raisiko ampanitretena ary raisiko voninahitr'Andriamanitra iriry ihany ny mitondra ny hafatra ho antsika mianakavy. Ry ava-malala toy zavatra iainantsika amin'izao andro farany izao dia toa manambara ny fahatanteran'ny faminaniana, manambara ihany koa fa be dia be mihitsy zany izao ny volana ihany koa izay tsy maintsy mbola ho hatrehana. Tsy mampanantena mihitsy ny tompo hoe tsy misy problema izay ho hatrehanao, tsy niresaka mihitsy izy hoe rehefa miaraka aminy dia tena hoe malama, tsy misy tomika ny zavatra rehetra. Ny teny izy fa misy foana ny olana ety amin'izao tontolo izao no ahitanareo fahoriana sy olana fa matoki fa izahay efa nandresy an'izao tontolo izao Jesosy Kristy ary azo antoka ny fandresena miaraka amin'izany Jesosy zany izay havana. Ka raha miaraka amin'ny Jesosy isika dia azo antoka ny fandresena sy ny firodanan'ireo zavatra maro samihafa manoloana antsika. Ny lohateny hafatra amin'ity maraina ity zany dia ny hoe inona no tsy ambara telo ny firodanan'ny manda. Misy manda izay manoloana antsika zany hoe secret, misy point vitsivitsy zany izay ho resahako eto ny secret firodanan'ny manda eo amin'ny fiainantsika. Raha misy zany ny problema izay hatrehana, manda zany, rindrina lehibe zany, raha misy zany ny aretina, mbola karazana manda ihany koa zany, misy ve zany tsy fisina mihitsy eo amintsika na sakafo na asa na inona, manda daholo zany. Fa ahoana ny fomba fiatrehanany zany dia izara secret aminao aho hoe reto ary ny secret izay ahafahantsika miatrika indray ny 2025 ampitoniana. Fa indraindray zany ny olona very fa vavaka fotsiny de mety hoe tambavaka pasteur mba isy zavatra mitranga, fa ianao personnellement zany no mila manana fanandramana miaraka amin'ny Kristy ary zay no resahantsika eto hoe ity ary ny secret raha tianao irodana io manda io, raha hiatrika zavatra sarotra ianao amin'ity taona 2025 ity dia izao ireto misy secret. Tsy 2025 ihany fa mety hiatrika taona 2026 ianao dia mbola hiverina ty hafatra 2027 ty ny hafatra 2028 mandra-piavin'i Kristy zany dia ity hafatra ty dia mbola mitoetra foana ary afaka enona mandrakariva. Ka izao noho izy hoe ao anatin'ny tenin'Andriamanitra zany dia misy hafatra sarobidy manome secret antsika izy fa mialohany anokafantsika ny tenin'Andriamanitra dia tiako raha hivavaka fo isika, hivavaka isika. Fanahy masina ty ilay fotoana izay ahafahanao manambara ny hafatra manokana ka dia mitenena fa mieno reto mpanomponao reto amin'ny anaran'i Jesosy. Amen. Josoa toko 5 no misy an'ity hafatra ireto secret izay nampitondran'ny tompo antsika reto. Josoa toko 5 dia manomboka eo amin'ny 7:12 no vakiantsika. Josoa toko 5:7:12 4:12 dia izao ny vaky ny teny minaran'i Jesosy ary noho teo akaikin'ny Jeriko Josoa dia nanompo ny masony izy ka nijery ary indro nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ka nisaba ny voatsoka teny an-tanany ary nanatona azy Josoa ka nanao taminy hoe namanay ve ianao sa naman'ny fahavalonay? Dia hoy izy tsia fa izao dia komandiny miaramilan'i Jehovah ka tonga aty ankehitriny. Dia niankohoka tamin'ny tany Josoa ka nanao taminy hoe inona no lazainao ampanomponao tompoko lahy? Dia olay komandiny miaramilan'i Jehovah tamin'ny Josoa esory amin'ny tongotrao ny kapanao fa masina io tany ijanonanao io. Dia nataon'i Josoa zany. Ity tantara anankiray ity dia tena tantara anisan'ny mahafinaritra zany mampihetsi-po ny bokin'ny Josoa ray manontolo mihitsy zany anisan'ny boky anisan'ny ankafiziko ary anao seriana toroteny mihitsy miainga amin'ity bokin'ny Josoa ity zany amin'ny fotoana rehetra izay arahantsika eto amin'izao onjam-peo zao fa androany zany dia hiainga eto amin'ity Josoa toko 5 ity. Ka teto zany dia rehefa maty moa zany Mosesy dia Josoa no mandimby, Josoa no niaraka tamin'ny zanak'Israely ary Josoa no hitarika azy ireo hiditra ao amin'ny tany Kanana.
de hitatsika raha mijery ny contexte zany sika eo ambony eo a dia misy mikasika ny fotoana zay ny forainany zanak'Israely manontolo a de betsaka zany ny zavatra mandeha eo ndiny fahenina efapolo taona zany nandehanany zanak'Israely tany anefitra mbola manao description zay izy a de hitatsika eo zany hoe mitandrina mipasika foana zareo zany ary tao anatin'izay fotoana zay indrindra no nisehon'ity tantara ty hoe rehefa nanomboka nitsahatra ihany koa mana tsy misy tsony zany mana teto ambony tany satria mana lay mofo milatsaka na mana n'Andriamanitra ny zanak'Israely tany anefitra nandritra n'izay 100 taona zay nitsahatra ozy izy mana ary dia mialohan'ny idirana ny tany Kanana de misy an'ity tanàna Jeriko ty zay tanàna ngeza be mimanta tanàna manta ozy izy ny tanàna Jeriko ary eo amin'ny toko fahaenina zandininy voalohany de zao hoe teny eo zany hoe ary nidy mafy Jeriko tam'izany no ny zanak'Israely tsy nisy nivoaka ary tsy nisy nidy toko fahaenina andininy voalohany raha mamaky ny baiboly isika zany hoe raiso mihitsy ny baibolinao zany mety ao anaty telefona tsy maninona fa izao hoe nidy mafy ozy Jeriko toko fahaenina andininy voalohany tsy nisy nivoaka ary tsy nisy nidy mafy mihitsy zany ary za mandany Jeriko zany tsy azo atao ininona fa tena hoe avo ary mety afaka araka ny voalazan'ny mpaitantara dia afaka andehanana chariot mihitsy aza sarety taritsovaly zany kalesy taritsovaly eo ambonin' zany ary dia afaka andehanana mihitsy zany misy arabe sady mafy no avo ny manda ary Jeriko zany de niavaka mihitsy tamin'ny fomba nanaovana an'izay manda izay ka midy be de be zany zahatra midy raha lasanabavy eo amin'ny fiainantsika midy mafy ny asa midy mafy ny fitadiavam-bolanao midy mafy ve ao anatin'ny aretina venao karazana mandany Jeriko avokoa zany rehetrarehetra zany raha lasanabavy malala miomany ianao fa mety hiatrika mialohany idiranao any amin'ilay tanàna vaovao ilay Jerosalema vaovao ilay Kanana ny lanitra de mety hiatrika Jeriko be de be ianao manda be de be eo amin'ny fiainana fa omeko anao ny secret zany omeny tenin'Andriamanitra ny marimarina kokoa tsy tonga de mirodana ho azy io manda io resantsika any amin'ny série manaraka zany mikasika ny firodana manda fa andeha no jerentsika mialohan'ny rodanany ty manda ty de ny zavatra nitsangane aloha ary zay le resantsika eto hoe reto ny secret de ozy izy ary nono teo akaikin'ny Jeriko Joshua de nanompo ny masony izy ka nijery tiako be zay hoe raha lasanabavy malala raha tianao irodana ny manda de mila manompo ny maso ny dikan'izany manompo ny maso zany dia tsy mijery eo tendron'orona tsy mijery eo akaikely eo indraindray zany temaka ny fomba fijerytsika mila mijery manompo ny maso ozy izy ny dikan'izany manompo maso zany ange raha lasanabavy malala raha amin'ny amdika teny frantsay de hoe manana vision movenao manana vision ny amin'ny futur ny amin'ny hoavy manana vision inona ny vision anao amin'ty 2025 ity na 2026 na 2027 tsy fantako zay taona hitsahanao zany zao fa manana vision venao inona ny tianao hitranga eo amin'ny fiainanao vision amin'ny ara-batana ara-pahasalamana manana vision venao eo amin'ny ara-panandry indraindrindra misy vision ve indraindray tsika tsy mametraka mihitsy hoe inona ary ny résolution ako amin'ty taona miditra ty inona fa mandeha migoridana fotsiny de migodana tsisy tanjona tsisy vision tsisy objectif mihitsy na de kely azo lazaina an'izay ihany koa ka nijery ozy izy midika zavatra lehibe zany ity fanambarana ty hoe tsika nge manana fiainana mandrakizay misy zavatra zay atrehana ka zay zany mahatonga le izy hoe zava-dehibe ny fananantsika vision eo amin'ny fiainana de io olana na vision io zany na fahitana na fijerena iresaka momba ny tontolo ara-panahitra any isika dia io lay veritsika le rehefa miresaka momba ny fiangonana farany any ny fiangonana Laodikia zany ny soratra masina dia miteny mihitsy izy hoe manasanao mba hividy amiko inona ozy izy volamena manasanao mba tena hividy amiko ihany koa ody maso ahosotro ny masonao ilay olana ny amin'ny fijerena mihitsy zany mbola jambany zao fiainana zao isika jambany fitadiavam-bola jambany zao rehaka zao fiainana izao zao tontolo zao sy ny firongony no mameno masotsika ary maso zany rehefa jamba tsy mahita tsony ny amin'ny tanjona zay tian'Andriamanitra hitondrana antsika raha vao manana problema any miresaka maso ara-panahy isika
dia izay le mitarika ho amin'ny fahaverezana ary ny zavatra ataon'ny satana ry ava-malala ankehitriny dia mahatonga antsika hahita zavatra hafa ankoatran'i Jesosy Kristy, mahatonga antsika hahita izao fiainana izao menamena ozy izy, mangano hoano, mangirangirana, feno zavatra mahafinaritra sy maha-te-hijery daholo ny zavatra rehetrarehetra. Zay le hoe mijery ny divay mangano hoano, ny fahamenana ao anaty vera dia varinany amin'ny fisotroana ny olona, mijery andreo karazan-tsakafo rehetra ny olona dia mihinana sy misotro ny olona, mijery ny fitafiana mamirapiratra sy mangirangirana lafo vidy eny amin'ny magasin ny olona dia variana amin'izany ny masony, variana amin'ireo publicité maro samihafa, ny zavatra jerena amin'ny fahitalavitra, zavatra jerena amin'ny internet dia variana daholo ary simba ilay vision, tsy mahita an' Jesosy tsony. Ary misy aza mijery ihany koa fa ny fiainan'ny hafa no jereny, mijery ny fiainan'ny hafa ianao, mibanjina ny fiainan'ny hafa ianao ary dia sahirana ianao satria manana fahalemena mpanota mitovy aminao daholo reny olona rehetrarehetra reny. Ka ny olona anankiray zany raha vao manana problema na vision fa tsy ny fanamasina, azo hitarina be dia be misy ity resaka momba ny vision sy ny fijerena ny resaka momba maso ity, fa eo ny tena iasan'ny satana, anisan'ny vavahady-tsaina dimy mantsy ny maso, ka raha vao tampina io, raha vao ajambaina io dia eo zany no manomboka very le olona anankiray. Ka eto dia manoro hevitra anao hoe banjiny Jesosy Kristy. Ary amin'ny Hebreo 12:12 dia miteny an'izay hoe mijery an' Jesosy Kristy tompony finoantsika sady mpanefa azy eo amin'ny 2 rahalahy sy anabavy malala, amboary ny vision anao, angatao amin'i Jesosy hoe meo mihitsy le ody maso mba hosotry ny masoko ka mba hatonga tena hahita mihitsy anana an'izay vision tahaka ny vision Joshua zay. Fa io zany no anisan'ny zava-dehibe ahitanao ny fahombiazana, io no anisan'ny zava-dehibe androdanana manda dia manana izay mibanjina an' Jesosy Kristy, mibanjina mihitsy, mijery. Ary raha misy olana izay atrehana dia aoka ianao hifantoka mihitsy aloha inona ny zavatra jerenao ka mahatonga anao zany anana solution. Ka rehefa nijery zany Joshua zay zany le hoe nanompo ny masony izy, nijery izy ny zavatra faharoa dia efa nazavaiko teo zany zay dia ny zavatra fahatelo dia zao hoe rehefa nijery izy tsy volana kitana tsy rahona no hita. Be dia be zany tsika rehefa mijery manompo maso any ambony, rahona no hitantsika, ropilanina no hitantsika, voromanidina no hitantsika, tendron-kazo no hitantsika. Fa ny olona anankiray izay tena manana fifantohana ary mijery amin'ny masom-panahy dia mahita zavatra izy, tsy mahita ireo zavatra resantsika sy ny problema eto amin'ity fiainana ity, tsy mahita an'ireo zavatra rehetra ireo satria mampifantoka ny masony any amin'i Jesosy Kristy, tsy variana amin'ireo zavatra rehetra izay mety hita amin'ny maso eo akaikikaiky eo izy, fa satria manana masom-panahy, manana fahatakarana lavitra kokoa izy, indrindra ny amin'ny fiainana mandrakizay. Dia inona ozy izy no hitany? Nisy lehilahy nitsangana tandrifiny, tiako be mihitsy hoe nisy lehilahy nitsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoka teny an-tanany Jesosy no hitany. Io lehilahy izay mitsangana tandrifiny io zany dia tsy n'importe qui io fa Jesosy io hitany io, lehilahy nitsangana tandrifiny ary ny sabany voatsoka. Riavana, manoloana ny problème, manoloana ny zavatra tsy maintsy ho atrehana, manoloana ny manda rehetra dia tadidio fa misy lehilahy anankiray izay mitsangana ho anao, miady ho anao. Ary zao ny Joshua mbola eo amin'ny toerany, mety mbola ao anaty tanty satria nitsangana vao maraina izy, mety hoe tsy tonga dia eny foana ny sabatra, mety efa eny ihany koa fa mbola ao anaty trano ny sabany. Ny Joshua mety mbola mipetrapetraka ny zanak'Israely miaramila rehetra mbola matory daholo ohatra satria fo maraina koa Joshua nitrangana ity zavatra ity. Dia zao ilay lehilahy izay nitsangana ity ny sabatra efa voatsoka, zany hoe ny Andriamanitra izay vavahantsika, ny Kristy izay vavahantsika, satria eo ambany eo dia izy io lehilahy io dia komandy miaramila ny Jehovah, ny azy efa vonona. Ny ianao mbola mipirina ny ide rehetrarehetra, mbola ao anaty ordinateur ny ide rehetra, mbola karoana amin'ny Google ny zavatra rehetrarehetra, mbola jerena amin'ny internet sy ny YouTube ny zavatra rehetra, ny Jesosy efa vonona ary ny sabatra efa voatsoka. Ianao mbola mitady hoe aiza no ale, mbola mitady andrakoto sy rabe, fa ny Jesosy tadidio fa efa vonona ny Andriamanitsika, efa vonona hiady ho anao izy, ny sabatra efa voatsoka, olona efa vonona hiady ane zany, efa mitsoka zany ny sabany. Ka ny anao zany mbola voambolena, ny anazy efa maniry, ny anazy efa mamelana, efa misy voana, ny anazy efa any amin'ny fandresena, ianao mbola manao planina hoe ahoana ary ny anaovana an'ity. Joshua zany mbola hoe ahoana ary ny andinganana an'ity, ahoana ny tondraran'ireo vahoaka ireo, fa ny Jesosy efa vonona ny zavatra rehetra. Ry ava-malala, tadidio fa Andriamanitra efa vonona hiady ho anao ary amin'ny fandresena ho anao ny Andriamanitsika. Dia inona nataon'i Joshua? Ny zavatra fahaefatra dia zao hoe
ary nanatona azy Josoa. Tiako be zay hoe manatona. Tena misy approche zay atao mihitsy zany. Tsy mijanona fotsiny amin'ny toerana misy fa misy mouvement zay atao, misy hetsika, misy fiovana mihitsy. Ka rehefa mahita an Jesosy zany rehefa miaona am Jesosy, rehefa manana vision momba an Jesosy, fahatakara momba an Jesosy, mety tsy hitovy amin'ny nahitany Josoa azy daholo hoe misy olona mitsangana fotsifotsy be eo, na misy olona be volombava be ohatra ny nahitandro Jaune koa hoe ny masony de ohatra ny lelafy mihitsy mivoaka avy eo, misy sabatra ny lelany, mety sotr'izay no hitanao. Fa izao rehefa mahita fa misy fidiran'Andriamanitra antsehatra sahady de zao mila manao mouvement ianao, mila manatona ianao, manatona an Jesosy Kristy, miala amin'ny toerana zay misy anao io, manatona an Jesosy Kristy. Move ampy ny fanatonanao, tsy ampy fanatonana an'Andriamanitra isika zay mahatonga ny odana ny manta tsy mirodana. Satria mijanona fotsiny amin'ny toerana zay misy atsika, mila miova ny fiainantsika, mila miala amin'ny toerana anankiray, dikany hoe manatona zany nge teo amin'ny toerana iray izy de makany amin'ny toerana anankiray de misy fandehanana mihitsy, mila mandeha isika manatona, midodododo, miazakazaka makeo am Jesosy. Io lay famonjena ary tena nataony Josoa izy hoe manatona azy hoy Josoa. Ka nanao taminy hoe ny zavatra fahadimy de hoe nanao taminy hoe anao conversation, misy dialogue zay atao, miresaka am Jesosy. Riavana, ampy ve ny fifampiresahanao am Jesosy, ampy ve ny vavaka ravatanina kokoa, ampy ve ny faharetany vavaka, no ve anao tena misy fahavononana mihitsy amin'ny firesahana am Kristy tahaka ny am sakaiza tiana indrindra ozy zay mpanompo vavin'Andriamanitra zay nanoratra zay ao boky mitondra lohateny Dio am Kristy, de hoy izy hoe ny vavaka de firesana amin'Andriamanitra tahaka ny amin'ny sakaiza tiana indrindra. Ary io vavaka io zany de zao hoe mampiakatra atsika eo amin'Andriamanitra io fa tsy mampidina atsika, tsy mampidina an'Andriamanitra eo amintsika. Zany hoe isika zany rehefa mivavaka de manatona an'Andriamanitra eo amin'ny seza fiandrianana, misy fanatonana. Ka eto zany ry avao malala de zao hoe ampy ve fanatonanao, manatona an Jesosy ve nao, tena eo amin'ny Kristy ve no antoranao, ve nao misy mouvement ataonao, misy move izay ataonao ve makeo am Jesosy Kristy. Aza mijanona eo am'izay toerana misy anao fa mandehana, mietse, mila fietsehana ny finoana, ny vision mila fietsehana. De ity nataony Josoa ty hoe nanatona azy izy, ka nanao taminy hoe miresaka am Jesosy. Move ianao miresaka am Kristy, resao amin'ny problemanao, resao amin'ny aretinao, resao amin'ny olana rehetra zay mety manjoanao, resao amin'ny ny fikasanao, resao amin'ny zay projet anao rehetra, fa izy no androdana zay manda mety manakana an'izany. Ary betsaka nanao fanandramana afaka mijoro vavombelona ny am'izany ny mpanompon'Andriamanitra maro samihafa, ary ny tenana izao de mitohaka amin'ny tenda mihitsy ny fidiran'Andriamanitra tsehatra ny am'izany. Move isika tena zay mihitsy. Namanay ve ianao izy sa namany fahavalonay? De hoy izy tsia, izao de komanda miaramilan'i Jehovah, tsy fahavalonao Jesosy. Izy de namanao, na mpanota tsy mendrika aza Josoa, na ianao io aza mpanota tsy mendrika, mety ozy ianao hoe tsy mandray atsony Kristy, rehefa tena ratsy loatra tsy mandray valimbavaka, ozona mihitsy angamba zao tsia, komanda miaramilan'i Jehovah, namany foana ianao, ary am côté anao foana Kristy. Zay le hoe namanay ve ianao sa namany fahavalonao? Satana ny fahavalo, fa Andriamanitra de namanao foana, sakaizanao. Ianareo sakaiza koa Jesosy, tadidio fa sakaizan Jesosy. Esorony Satana ao anatinao zay teny hoe sakaizan'Andriamanitra zay, fa solony hoe anao fahavalony, tsy tiany ianao, jere fa azao ny mahazo anareo, jere ny loza manjo anao, jere ny problème, jere ny accident, jere ny aretina mahazo anao, ratsy fan'Andriamanitra tsy tiany ianao. Tsy ariavana fitaka zany, fa komanda miaramilan'i Jehovah vonona hiady ho anao, ary ny sabany efa voatsoka. Aoka ahery ianao am'izany teny zany, ary manao vamenina mihitsy hoe vonona ary sakaizan'Andriamanitra ianao. Teneny mihitsy zay olo akaikiny hoe sakaizan'Andriamanitra ianao rahalahy, sakaizan'Andriamanitra ianao ranabavy, fa tsy fahavalo ny akory sanatria fa mikote anao foana Kristy amin'ny komba rehetra zay atrehana, amin'ny guerre rehetra zay atrehana eo amin'ny fiainana, de amin'ny kote anao Andriamanitra. Amen. De tonga aty ankehitriny. Eto zany izy de tena miteny hoe maintenant, tena hoe tonga aty ankehitriny, j'arrive maintenant. Ny solution an'Andriamanitra de maintenant. Andriamanitra ny présent ny Andriamanitsika, tonga amin'ny fotoana ny Andriamanitsika, ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa ny vahaolany, ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa mihitsy hoe fanampiana, ao amin'ny fotoana tena ilany Josoa hoe hitaridalana. Tonga, j'arrive maintenant. Zay le voalaza amin'ny teny frantsay hoe tonga amin'ny fotoana io Andriamanitra io. Manana ny timing ny Andriamanitra, manana ny fotoana ny Andriamanitra. Kaza manahy mihitsy ianao hoe inona ny trangany amin'ny rapitso, anahoana sy manahoana, inona no ataon'Andriamanitra ny amity, mety sahirana ianao zao, fa amin'ny fotoanany de tonga Andriamanitra. J'arrive maintenant. Ary Andriamanitra ny présent, izy lay alpha sy omega, lay ketriny sy taloha ary ny hoavy, izy
dia afaka mife an'izao manta zay atrehany Josoa zao ary manda rehetra zay atrehanao ihany koa dia afaka mife an'izany izy satria izy ilay alpha sy omega ary zay no hoe tonga aty aminao ankehitriny ary amitanteraka an'izany teny fikasana dia ampandova ny zanak'Israely ny tany Kanana izany ary tao anatin'izay dia zao hoe niankohaka tamin'ny tany Josoa tiako be mihitsy zay hoe tena hoe versa le visage contre la terre ozy izy tena hoe zay zany le zavatra nataony Josoa hoe tena ny tarehany tonga dia nioaka eo amin'ny tany mihitsy ary na amin'ny teny hébreu azy io dia tena hoe ndikan'izay le hoe prosterne zay zany na ny teny hébreu hoe tena miankohaka zay dia niorona mihitsy no makeo amin'ny tany tam'izany niorona zany tena mitohaka amin'ny tany mihitsy dia position fanetretena lalina position fiheverana fa tsinitsinina fiheverana ambany fiheverana hoe tena mpanotatsy mendrika ary zay mihitsy ny position tokony ataontsika raha manoloana manda ianao raha tianao irodana io efa ny zavatra nitranga aloha taty dia zao hoe nanetry tena Josoa niaika izy fa mpanotatsy mendrika niaika izy fa maloto niankohaka et adoraozy amin'ny teny frantsay niankohaka tamin'ny tany Josoa ndikan'izay zany dia zao hoe mila miankohaka mila manetry tena eo ambanin'ny tana maherin'Andriamanitra isika manetretena ny fanetretena ihany koa dia tady hiala solona ny satana fizahozahoana fiheveran-tenao zavatra mahay ny zavatra rehetra mahay ny position rehetra dia tokony hoenao foana na leader io na inonina dia tsy misy fanetretena tsony fa jereo Josoa tonga dia niankohaka tamin'ny tany ny leader tena enjana dia ny leader mahay manetry tena ny leader mahay maka ny toerana rehetra izay iainan'ny mpiara-miasa na mpiasa na iainan'ny olona rehetra dia azany tena vrai leader zany leader spirituel indrindraindrindra zay no mahatonga ny Paoly hoe afaka nona mahay voky mahay mahantra mahay manakarena mahay zavatra rehetra raha lasy anabavy malalo raha tianao no tena ho leader raha tianao no tena ho raim-pianakaviana matanjaka raha tianao no renim-pianakaviana raha renim-pianakaviana ianao matanjaka raha tianao no tena directeur na directrice amina zavatra raha tianao no cadre raha tianao no lehibe mpampianatra manamaha izy azy fanetretena lalina ombany tana maherin'Andriamanitra ny zavatra ilaina aoka ianao iankohaka mandrakariva eo amin'ny Kristy zatra mandohalika eo amin'ny tongotry ny azo fijaliana ary misy efe any amin'ny toetra ny fandoliana sy ny fiankohofana misy efe any amin'ny toetra ny olona zatra mandohalika isan'andro dia manetry tena tonga dia misy efe any amin'ny fony zay amboarin'Andriamanitra hatramin'ny lasa sopla izy sopla ny hevitra sopla ny eritreretra sopla daholo ny zavatra rehetra fa tsy olona miridiridy tsy azo atao inona ny fanapahan-kevitra tsy leader zany fa olona mitsangana fotsiny ary tsy refesy mandiny zay hevitra rehetra eo dia tsy azo iadina hoe ifanakalozana fa hoe ny fa zay dia zay ka aoka zany no tena raim-pianakaviana manana fanetretena renim-pianakaviana manana fanetretena mpitarika amin'ny lafiny maro samihafa ny fiainana enina dia ny ara-panahy koa aza sy ny tontolo ao amin'ny fiangonana dia manana fanetretena tahaka ny Josoa zay zany anisan'ny zavatra lehibe raha lasy anabavy malala inona ny tenen'ilay komanda miaramilan'i Jehova ozy Josoa inona ary lazainao ampanomponao tompoko lahy dia hoy ilay komanda miaramilan'i Jehova tamin'ny Josoa 5:12 esory amin'ny tongotrao ny kapanao tsy niteny izy hoe tsy tonga dia niteny ilay komando hoe mandehana ianareo dia ranito daholo ny sabatra dia asevontsangana daholo mifidiana olona ohatran'izao tsy mbola nanome stratégie izy fa ny zavatra nasenina taon'ny Josoa aloha mialohan'izany rehetrarehetra izany dia hoe esory amin'ny tongotrao ny kapanao riava malala ny fanaovana kapa tamin'izany sy ny kiraro ny kapa masy dia nieritreretina hoe mandehany amin'ny maloto rehetrarehetreny io zany no andehananao amin'ny toerana rehetra so dia misy tsilo so dia misy vatoka tafitohana maratra ny tongotra satria ianao zany ny fandehanana tongotra tamin'izany tena zava-dehibe ny mandeha tongotra tamin'izany ka raha misy fahavoazana ny tongonao zany dia amin'izay fotoana zay dia miadana kokoa ny fandehanana sahirana tsy à l'aise mihitsy ianao dia tsy confortable mihitsy zany ny fiainanao raha vao misy voany amin'ny tongotra ka eto zany dia lay zone de confort ny Josoa mihitsy ny kapa mihitsy ny esorina aloha midika ihany koa zay hoe ny loto ny fahotana
dia mila esorina mila mialo amin'ny zone de confort nao mihitsy ianao dia manatona amin'ny Kristy ary manaraka ny baiko sy ny stratégie. Mila miaiky ny fahotana ianao rehetra daholo Jesosy ny fahotana rehetra, ny fiekena fahotana ny tsy ambaratelo ihany koa ny firodanany manda ry ava malala. Karaha hiatrika Jeriko mbola tsy miresaka mihitsy zany zao tsika hoe itsy ilay Jeriko, mbola tsy miditra ny Jeriko, mbola tsy teria, mbola tsy tonga any amin'ilay stratégie fa ho resantsika manaraka ho fa eto mbola hoe mialohany zay inona ny travail préliminaire zay efa niseho, inona daholo ny zavatra efa nitranga mialoha zay vao tonga teo amin'ilay firodana manda. Ka raha fitinina zany dia zao hoe Josoa rery aloha, ianao zany raha miatrika olona ianao rery aloha. Ny zanak'Israely anetsiny teo fa Josoa rery aloha ity. Ka ny mpitarika ny ray mpianakaviana, ny mpianakaviana mila mitokana rery miaraka amin'ny Jesosy ianao, manana vision, mijere lavitra, mijere mpanjino Jesosy, aza mijery izy za mampitany fiainanao amin'ny hafa fa mpanjino Jesosy Kristy. Inona koa ny tokony ataonao rehefa mahita ny manana vision ianao dia tsy ny problema no hitanao fa lehilahy efa vonona mila mahita ny Jesosy, aza melana mihitsy raha tsy mahita aseho ia mihitsy ianao Jesosy ilay mitazona sabatra efa voatsoka iady an'ity adiko ity. Ary ao anatin'izay dia tena zava-dehibe ny fahafahanao zany mahita n'izay vision izay. Ka rehefa hitanao zany Jesosy Kristy dia inona ny zavatra mitranga rehefa avy eo manatona ianao, misy etsika zay ataonao, zay le hoe arao asa ny finoana, ny vision zay hitanao rehetra dia arao asa, mila mietsika ianao manatona an Jesosy Kristy. Nanatona Josoa, ny ankohoka Josoa, ny resaka Josoa, ny teny mihitsy, ny laza, fampiresaka mihitsy zany, nanao dialogue mihitsy hoe inona zany ny tokony atao manoloana an'izao zavatra izao. Teneno amiko Jesosy, mangatateny avy amin'ny tompo. Dia inona ny zavatra nataon'ilay komanda miaramilan'i Jehova dia zao hoe hitantsika teo hoe ny ankohaka mifanetretena, nanala ny fahotana sy ny tsy fahombiazana rehetra. Hiditra mety amin'ny impact 2025 ihany koa isika fitoriana ny filazantsara, midy daholo ny tranon'olona, midy ny varavaran'ny olona, efa tena tsy zatra misokatra tsony ve amin'ny fitoriana ny filazantsara. Milaza aminao farany tsirairay avy manoka tena tahaka ny Josoa dia hisy manda be dia be mirodana, ary manomboka izao dia androdana manda rehetra eo amin'ny fiainanao Andriamanitra, androdana ny manda rehetra izay mety manakatsakana ny hoavy Andriamanitra, indrindra ny manda ara-panahy. Raiso zany teny fikasana zany, tadidio ty tenin'ny Josoa ty. Ry raha lasiana bavy malala, mety hiatrika manda ianao, mety hiatrika toe-javatra sarotra ianao. Ny secret dia izay voalazantsika teo zay. Ary amin'ny manaraka dia resahako aminao hoe inona indray ary ny tsy ambaratelo rehefa tena mirodana ny manda. Zay zany ny tapany faharoa amin'ity toriteny ity, ka dia ny tompo ane no ametraka an'izany teny zany. Ary raha tena fanirianao hoe manomboka zao dia tena hitokana hijery an Jesosy anatona an Jesosy ary anetry tena angataka famelan-keloka tanteraka dia tiako mihitsy ianao raha anao décision hoe Jesosy tantera ho amiko izany. Ary aoka ianao hitsangana eo am-pitoerana, tsy haiko izay toerana misy ianao ankehitriny, mety hanangatanana mihitsy ianao Jesosy te handrodana ny manda, fa tena tiako mihitsy aloha inona ny zavatra mitranga mialohan'ny firodanana ny manda dia ireo izay niresahana, ireo hatsangana ny tananao fa hivavaka ho anao amin'izao ora sy fotoana izao. Ray masina tsara indrindra sy an-danitra misaotra satria tsy mirodana ho azy kay ny manda, tsy hoe rehefa mivavaka fotsiny zay dia ampy fa mirodana manda, na hoe manana an'izao tetika rehetra izao mba hampirodana manda sy ireo toe-javatra sarotra amin'ny fiainanay, fa kay misy tsy ambaratelo. Misaotra noho izany teninao izany tamin'ity androany ity. Aoka reto mpanomponao reto mba samy hanoka tena eo anatrehanao, hanana vision, anatonanao mifanetretena lalina ary ampahitao ny tavanao sy ny herinao mihitsy ireto mpanomponao izay miaino izao onjam-peo izao. Naiza toerana misy azy ireo, jereo izay rehetra manangatanana, vao ny olana, vao raha mbola misy zavatra sarotra na aretina izany na resaka ara-taratasy zany, tompo malalo mitalao aminao mba handrodana ny manda rehetra manoloana anay. Ampahirezo amin'izany teny fikasana izany izahay, fa zay hainao natao tamin'ny Josoa sy ny zanak'Israely, hainao atao amin'ireto mpanomponao reto izay efa manakaiky ny tanàna ny lanitra. Mitahiny onjam-peo izay manamparika ny afatra mba handraisany rehetra hery izany amin'ny anaran'i Jesosy Kristy. Amen. Samy mahery ho tahin'Andriamanitra isika rehetra. Amen.
misaotra an'Andriamanitra lehibe indray isika satria mbola afaka nandria ny teniny manokana izay noentiny mpanompony teo iny. Ankehitriny dia ny firarointsoanay dia mba hitoetra aty anatintsika tsirairay avana izany teny izany, tsy handalo fotsiny amin'ny sofina fa mba hitondra fiovana ara-panahy eo amin'ny fiainantsika. Ary ny fanirianay moa zany eto amin'ny Hope Radio dia ny anandratra fanantenana amin'ny fiainantsika tsirairay avy ireo. Ankehitriny dia mifarana sahady ny fandaharana fanompom-pivavahana amin'ity androandroany ity, fa manome fotoananao indray izahay amin'ny herina ny toy izao eto amin'ny Hope Radio. Isaorantsika manokana ny mpanompony Pasteur Ernesta Andriamparantsoa izay nitondra ny teniny teo ary izao moa Nonsiara Zakanjoary no nanolotra ny fandaharana tamin'ity androany ity dia manome velomanao indray mandra-piona amin'ny manaraka indray. Narahinao teo fanompom-pivavahana eto amin'ny Hope Radio. Ho sabata feno fitahina, ho sabata feno fahasambarana, ho sabata feno fifalinana ity tontolo androntsika anio ity. Azonao atao ny mamerina miaina sy maka izao fandaharantsika izao ao amin'ny tranokala fanantenana ho anao.org/fanompom-pivavahana.